ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmirabariavina tratry ny pentekoste ny taona 2024 maritsika nankalaza ny tompo noho ny famindram-pony mahagaga ka nomen'ny pentekoste dia tononona amintsika riavako ny herin'ny fanahy masina ampahery antsika ary tahery antsika amin'ny fitiavana sy ny fanompoana an'Andriamanitra amin'ny asa tsara rehetra. Ny voalahatra ao mofinainao antsika an'io dia ny boky ny Isaia mpaminany toko 10:20. Isaia toko 10:20 ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 7:30. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Lozan'izay miady amin'ny amoron'asy tavim-bilany isan'ny tavim-bilany amin'ny tany any reny. Ny tanimanga va hilaza amin'ny mpanefy azy hoe inona no ataonao? Na ny asanao va na hoe tsy manan-tanana izy? Lozan'izay miteny amin'ireny hoe inona no teraka ao? Na amin'ireny hoe inona no lokon'ny kibonao? Inona no lazain'i Jehovah ny iray masin'i Israely dia namorona azy? Ny amin'ny zavatra ho avy na anontany io aho. Ary ny zanako ny asan-tanako dia aoka ho adidiko ihany. Izaho no nanao ny tany sy nahary ny olona eo amboniny, ny tanako ihany namelatra ny lanitra sy nandahatra eny amin'ny rehetra. Izaho no nanaitra azy io tamin'ny fahamarinana, ary ny lalàny rehetra dia haravokoavokoa. Izy no nanao ny tanànako, ary ny oloko voababo dia alefany nefa tsy ambolana amin'ny karena. O Jehovah tompon'ny maro. Ray masino manomasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Revana ity boky ny Isaia mpaminany toko 10:20 ity dia ao anatin'ny fotoana izay fanarenam-pirenena ny jiosy avy any amin'ny fahababoana ary nanana fironana izy no ny amafy ny zavatra izay nylalovany hitodika amin'Andriamanitra. Saingy raha nitodika amin'Andriamanitra izy dia tsy nitodika amin'Andriamanitra pahay ny zavatra rehetra loatra fa nitodika amin'Andriamanitra mba hanometsiny azy. Hoy ny andininy 7 manao hoe lozan'izay miady amin'ny namorona azy tavim-bilany isan'ny tavim-bilany amin'ny tany any reny. Ny tanimanga va ilaza amin'ny mpanefy hoe inona no ataonao? Na ny asanao va na hoe tsy manan-tanana izy? Rehefa niverina avy any amin'ny fahababoana zanak'Israely any dia mafy ny zavatra nisedrana tany amin'ny fahababoana. 70 taona nandevozon'ny olona tany, no alanin'ny olona tany ny fahatanorana roa taranaka maro mifandimby. Tao koa ny faharanita-tsain'izy ireo izay nampiasaina nampandrosoana ny Babiloniana, nefa karama varimasaka no nivelomana tany amin'ny fahababoana. Veritany na ny kolotsaina na ny tenin-drazana raha veritany amin'ny fahababoana. Miverina avy any amin'ny fahababoana zanak'Israely, tsy niteny intsony ny teniny rehefa novakiana ny Baiboly na ny testamenta taloha na ny lalàna dia niara-ny tomany izy rehetra satria tsy azo intsony. Teny hafa no azo izy satria 70 taona izy no tsy nampiasa ny teny zany fa dia ny teny ny Babiloniana, ny fomba Babiloniana, ary na dia ny fivavahana Babiloniana ary dia niterena ao arahan'izy ireo. Dia rehefa miverina izy aty aoriana amin'ny fahababoana 70 taona na 90 taona aty aoriana dia tojo indray zava-manahina maro samihafa. Taony hoe ny taniny dia efa nisy nakany ampahany, taony hoe ny fifanonlanana anatiny tao amin'ny samy mpiray tanin-drazana, ary dia izany rehetra izany nampanandro sarotra ny fiverenana zanak'Israely avy any amin'ny fahababoana. Dia nanomboka nanometsiny an'Andriamanitra izy. Nanomboka nanometsiny an'Andriamanitra izy. Dia tonga Andriamanitra, tonga ny tompo nampitondra hafatra ny Isaia mpaminany manao hoe lozan'izay samy mametsiny ny namorona azy sy ny tanimanga ihany izy. Na hoe tavim-bilany sy ny tanimanga ihany izy. Eny sy ny tanimanga izy na tavim-bilany tanimanga ihany izy. Aiza ny misy sy ny tanimanga na tavim-bilany tanimanga hanometsiny ny mpanao azy na metram-panontaniana amin'izay nanao mpanefy azy manao hoe inona koa ty ataonao ty? Na koa mbola hisahy hiteny vilany tany ve na sy ny tanimanga ve dia hisahy hilaza manao hoe tsy mahay ianao ry mpanefy. Ary dia zany sary zany no tian'ny tompo atsaintsika riavako malalany hoe ny kristianina na ny mpanompon'Andriamanitra dia tsy afa-mitsara an'Andriamanitra ny amin'izay fomba fitondran'Andriamanitra.
tsy afa-mitsara n'andriamanitra am'izay fomba fitondran'andriamanitra hoary ny tompo amin'ny tavim-bilany hoary ny sohatra masina amin'ny siny tany hoary ny sohatra masina amin'ny tany sy tany manga ihany isika ka zay tia ny le mpanefy azy zay tia ny le mpanefy ary zay tia ny andriamanitra hitondrana fiainantsika no hitondrany antsika satria voahary isika. Paoly ary mbola manao mafy anio am'patasoan'ny romanina manao hoe nga misy afaka miteny izy manao hoe za ataovin'izao na ataovin'izao tsy vitany hoe tsy mahazo metsiny tsy mahazo manometsiny fa hoe Paoly manao hoe tena tsy misafidy mihitsy manao hoe za atao tany manga na za atao siny tany manga na za atao tavim-bilany tany manga na za atao an'izao na aza atao am'izao. Andriamanitra ny mahafantatra izay mety anaovana atsika. Eako malala eto any bokon'ny Isaiah-paminany de manafatra atsika fa tsy sitrapon'andriamanitra ry tsy akasitran'andriamanitra ny fanomezantsiny azy. Ary ho setritry zany dia manazava izy manao hoe ny zavatra ho avy ny anontaniwa ny zanako sy ny asan'ny tanako de aoka didiko ihany. Zany hoe aza metsinany aza manometsiny an'andriamanitra fa zao mivaly tenin'andriamanitra ny zavatra ho avy ny anontaniwa fa ny zanako sy ny asan'ny tanako aoka ho adidiko ihany. Ry havako inona ny dikan'izany teny zany? Ny dikan'izany teny zany de zao mitaonantsika andriamanitra atoky ino anaiky ny fomba fitondran'andriamanitra. Eto ny tenin'andriamanitra miteny hoe aza manometsiny an'andriamanitra mihitsy aza mieritreritra hoe za andriamanitra aza atao an'izao na aza entina am'izao fa matoky fotsiny ihany fa hoy ny tompo miteny manao hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako tsy andrasako na iza fa aoka ho adidiko ihany. Afaka malala eto Isaiah-paminany de mampitondra hafatra ho anao tsy mampitondra hafatra ho an'ny zanak'Israely zay efa anarivo taona ny lasa zay fa mampitondra hafatra ho anao am'ty vanim-potoana ankehitriny ty mihitsy ny am'izay mety ho lalovanao ny am'izay mety ho zavatra fanirianao ka tsy azonao ny am'izay mety ho zavatra lalovanao nefa ny mafy taminao de hoy ny tompo analany Isaiah-paminany hoe aza manometsiny an'andriamanitra fa matoky fa ho anao zao teny zao Isaiah-paminany ny zanak'andriamanitra sy ny asan'ny tanan'andriamanitra de tsy andrasany an'izao tontolo zao fa ho adidiny raisy ny atanana. Fa ny fahalavako amin'azy zay ampianarana de adiny zotra masiny de antsika anio dia ny tsy tokony ho hanomezany zanaka ny tsiny ny ray aman-dreny ihany koa aza. Hoy izy amin'ny andiny ny 7 lozan'izay miteny amin'ndrainy hoe inona ny aterakao na amin'reny hoe inona nalaoko ny kibonao. Inona ny dikan'izany? Hoy izy manao hoe isan'ny tsy tokony ataon'ny zanaka ihany koa ny mitsara ny ray aman-dreniny. Ny zanaka de tsy mahazo mitsara ny ray aman-dreniny. Lozan'izay zanaka miteny manao hoe fa inona koa ty zaza naterako ty fa inona ty zaza nalaoko ny kibonao ty. Afaka malala ny soratra masina de mametraka tsara fa tsy manometsiny an'andriamanitra mpanompon'andriamanitra fa ny zanaka ko ihany koa de tsy mahazo mitsara ny ray aman-dreniny am'izay fomba nitondrany azy am'izay fomba iveriny fa mety amin'ny fiainany. Satria mantsy avako malala vokatry ny fandrosoana vokatry ny ataontsika hoe firoborobony ny droit individuel na ny zon'ny tsirairay dia manjary mora manometsiny ary nomena mihitsy fa ahafahana hitsara ny manodidina azy ny olona tsirairay hany ka dia ny zanaka na dia mbola eo ambany fitezany ray aman-dreny o tokantranony ray aman-dreny azy izy de manometsiny ny ray aman-dreny. Mbola ao anatin'ny fahazazana izy misy raha mbola latsaky ny 5 taona latsaky ny 9 taona latsaky ny 7 taona de mitsara ny ray aman-dreny de manometsiny ny ray aman-dreny. Ndraindray moa de misy samy teniteny foana mihitsy manao hoe nanao ny te hiteraka ko tsy mahavelona. Afaka malala tena fahotana mihitsy zany tena tsy akasitran'andriamanitra zany. Ny zanaka de zao tsy mahazo mitsara ny ray aman-dreny ary ny tolo moa de efa natakatra anio. Ny tolo manao hoe raha ny zanaka ny tsy tia ray aman-dreny izy tsy nanozona fotsy manao hoe miterahy anao de ho hitanao zany. Afaka malala eto zany ny soratra masina de mampianatra mafy antsika zanaka mampianatra mafy ny kizy nateraka manao hoe tandremo ny mitsara ray aman-dreny ny manameloka ray aman-dreny.
mety misy fotoana tsy fantatrao anke tsy azonao anke ny ataon'ny ray aman-dreninao ankehitriny tsy azonao ny dika ny fihetsiny ankehitriny mety miatamafy anao amin'ny fahatelo ambin'ny folo taonanao amin'ny faraky ambin'ny folo taonanao amin'ny fahavalo taonanao amin'ny vahiny ambin'ny folo taonanao fa tsy avela ny ray aman-drenao anao an'izany de tsy afaka mitsara ianao fa mbola ao anatin'ny fahatanorano tsy milaza kory ny baiboly manao hoe tsy anana ny hevitra ao mihitsy ianao tsy zay loatra tsy milaza mihitsy ny fiainana kristianina hoe tsy afaka iresaka sy fanakalo hevitra amin'ny ray aman-dreninao anao azo atao mihitsy zany fiainana kristianina ny resaka fiainam-pianakaviana ny fianakaviana milamina ny fiainam-pianakaviana manana ekilibra na filaminana tsara de afaka miresaka tsara ny ray aman-dreny sy ny zanaka fa izao ny tsaranao sy ny anameloanao ny ray aman-dreninao tsy akasitrahany soatra mason'izany satria eto Andriamanitra dia mampitany tenany amin'ny ray aman-dreny Andriamanitra tsy azo metsiny de eto koa ny tompo miteny manao mova misy olona koa afaka manometsina ray aman-dreniny manameloka ny ray aman-dreniny hotsika manao hoe ny taonjato enantsy atrehitrina de tsy zany intsony de gaga vesika raha ohatra ka very repère very maritarana ny fiarahamonina satria na ny ray aman-dreny nateraky ny olona ara ray aman-dreny niteraka ny olona ara tsy asiany asiny tsy asiany vidiny tsarainy ndradray re verino mitovy aminy nefa ny baby azy na melona azy na mpianatra azy ny taiza sy nan'olokolo azy na olombanina azy ary na tsy nanao an'izany mihitsy ko ary izy noho ny antony maro samihafa de tsy azonao tsaraina izy satria nampisy ianao dia misy indray no mety hoe hoe zako nge tsy naniry ny tonga hoe ty vao mainka koa tsy fiteny fa raha miteny indray ny olona manao hoe za nge tsy naniry ny tonga tety de manometsina an'Andriamanitra indray raha miteny hoe zanga moa naniry ny ovelona ety fa nareo ny te ampisy anay ndra andray misy ankizy sasamy teny tak zany raha manao zany indray de tsy ny ray aman-dreny ihany no menatsiny fa Andriamanitra pahary mihitsy miteny manao hoe tokony tsy nasinao tety zany Andriamanitra sahanao ve ny teniny zany eto ny tompo miteny manao hoe tavim-bilany sy tavim-bilany ihany amin'ny tany ihany ny rehetra ny tany manga ilaza am'mpanefa hoe ino de ataonao de anao ve de teny am'Andriamanitra hoe fa naninona nataonao nisy Andriamanitra misy dika ny fisinao fa ianao no tsy mahatakatra ny dika ny fisinao afako malala eto zany a de mampianatra atsika ny soatra masina voalohany tsy hanometsina n'Andriamanitra am'izay hitondran'Andriamanitra ny venantsika fa hanana fitokisana amin'ny tanteraka ary ny faharoa de zao indrindra koa ny tsy hitsarantsika fa hatany ny ray aman-drenitsika mety olombelona ihany izy mety mitafinofo ihany izy tsy miteny mihitsy ny baiboly hoe tsy mety diso ny ray aman-dreny Paoly de manazava an'izany manao hoe tandreminareo ray aman-dreny mampalahelo ny zanakareo fa izao kosa ny everiny zanaka na everinareo ataontsika hoe ankizy beazina zanaka tezaina hitsarany ny ray aman-dreny hanomezany tsiny azy ny am'izay fiainany iny ny am'izay hitondrany azy dia diso tanteraka ny mitranga ankehitriny de mametoerana mampitovy mantsy ataontsika hoe nytony malagasy na ny fiarahamonina somary tranainy takatsika malagasy mandraka ankehitriny de tsy afaky ny ampitovy mihitsy ny zokiolona sy ny zanaka zavatra samy hafa mihitsy zany tsy resaka zo io fa resaka aja fotsiny zao dia fa andro ankehitriny de zao ny zoky sy ny zandry na ny ray aman-dreny sy ny zanaka de samy zo iray ihany mitovy zo eo anatrehan'ny lalàna mitovy zo eo anatrehan'ny lalàna tsy maninona akory zany samy vato ray ihany alatsaka rehefa tonga amin'ny fifidianana samy mety nona samy mety kivy samy mety reraka samy mety faly ekena fa samy olombelona amin'ny lafiny lalàna tsy maninona tsy laviny zany mitombona tsara zay fitovianjo zay fa izao ny andraikitra tsy mitovy ny andraikitra na inona tsy mitovy ny zo mety hitovy ihany satria samy miara-mandatsabato samy manana zo isakafo samy manana zo tsaboana raha marary samy manana zo iteny samy manana zo ifaly samy manana zo arovany fanjakana sy ny sisa rehetra fa ny andraikitra ve mitovy jia tsy mitovy ny andraikitra ny zo mitovy fa ny andraikitra tsy mitovy amin'ny fiarahamonina tsy mitovy mihitsy ny andraikitra ao sy ny ray aman-dreninao tsy mitovy mihitsy ny andraikitra ao sy ny zokiolona tsy mitovy mihitsy ny zavatra andrasana aminao sy andrasana amin'ny ray aman-dreninao tsy noho ny fahaizana ihany iny mety hitranga mety ho manam-pahaizana noho ny ray aman-dreninao azy ianao fa tsy zay loatra fa eo amin'ny adidy aman'andraikitra ivelany zay tsy mitovy ny andraikitra noho ny taona noho ny fahelana velona noho ny tantaratazonina noho ny sy ny sisa rehetra izany rehetra zany mahatonga amin'ny baiboly tsy manaiky mihitsy ny ampitovy fahatany fotsiny ny toerany ray aman-dreny
sy ny zanaka tsy hoe mampifamaly akory ty zay loatra ny ray mampifanina ny ray aman-dreny sy ny zanaka fa mitaona ny zanaka anaja ny ray aman-dreny izy ary eto ny baiboly de manamafy an'izay teny zay manao hoe lozan'izay miteny amin'ireny manao hoe fa inona rety olona nateraka ao ty fa maninona ny nateraka ao maninona nataonao ohatra zao na koa lozan'izay miteny amin'ireny manao hoe fa maninona nateraka ny kibonao nohatra n'izao maninona nohatra zao zahay maninona no asa tsy mety amiko zao bikako zao tsy mety amiko zao tarehiko zao tsy mety amiko zao toetrako zao tsy mety amiko zao nitezanao zao le afako eto ny baiboly a de te amerina ny didy fahadimy manao hoe hajao ny ray aman-dreninao midikany hoe hajao ny ray aman-dreninao de ome voninahitra izy azalaina baraka izy arabaky teny midikany teny hoe manaja ray aman-dreny de tsy manala baraka ka tsy mahatonga ny olona teny koa manao hoe mba zanak'izy ary reny mba taranak'izy ary reny mba mivoaka avy amin'ny fianakaviana inona ary reny ary rehefa miteny hoe manaja ray aman-dreny io mahafinaritra amin'ny heviteny katolika ny amin'ny hoe manajany ray aman-dreny ray anao sy ny renao ny heviteny katolika rehefa manao hoe manajany ray anao sy ny renao de tsy ny velona ihany azy tsy ny velona ihany mihitsy amin'ny heviteny fampianaran'ny katolika rehefa mijery ny lala izy de hoe tsy ny velona ihany ny ajainao fa ny fanajanany reo ray aman-dreny tany alohanao koa ajainao ary tsy diso loatra raha baky teny zany mety efa nandao dadabe mety efa any amin'Andriamanitra dadabe fa tsy satria ny amin'Andriamanitra dadabe de alainao baraka ny anarany na efa any amin'Andriamanitra bebe de alainao baraka ny anarany na efa nody eo amin'ny tompo ny ray aman-dreny de tsy omeno voninahitra izy fa manjary ho voateniteny am'izay ditranao sy tsy fanajanao fiainana ny anaran'ireo ray aman-dreny mipoirana ny anaran'ireo fianakaviana ny poirana tsia ny hoe manaja ray aman-dreny dia tsy hoe mivavaha amin'ny fasany zanatriny vava na hoe mivavaha amin'ny andanina ataovy ny famadina de zay no antsony hoe fanajana ray aman-dreny tsy zay loatra fa mahatonga ny anarany tsy hotononina fahatany ka mampitondra inatr'olona manao hoe reny sisan'ny efa ran'ny taranakirana de reny sisan'ny efa ran'ny fianakavindrana de reny sisa izy sy ny sisa zany rehetra zany dia endriky ny tsy fanajana ray aman-dreny fa ny fanajana ray aman-dreny tsy ny hoe fikarakarana ny fatiny zay efa lasa vovoka iny eo tsy injara tsy ara-tsoatra masina fa lay hoe fanajana lay fahatserovana azy raha mbola velona vi izy faly mahita ny reto taranany mifankaty reto taranany mifanaja reto taranany fanome voninahitra sa rehefa tsy ety intsony izy de tondron'ny olona motra hoe fa inona ary ny tezan'ny olona fanahoana reto taranakirana de mifandritra sy mifandripaka sy mifamony sy mifanaratsy higagan'ny fiarahamonina tahaka zao de tsy manome voninahitra n'Andriamanitra sady tsy manome voninahitra le ray aman-dreny ny dikany hoe manaja de tsy hoe ivavao izy fa ny dikany hoe manaja de zao aza vela ho afa baraka ny anarany aza vela ho resy tondromaso izy raha mbola velona afaka malalo eto zany de ampianarany boky ny Esaiam-paminany ny mpino tsy hanaja n'Andriamanitra ihany fa hanaja koa ny ray aman-dreny tsy hoe tsy hanome tsiny n'Andriamanitra ihany fa tsy hitsara ihany koa ny ray aman-dreny fa izay makanatsika azy afaka malalo dia ny tapany faharoa amin'ny andiny faharoambin'ny folo sy ny fitoroambin'ny folo tapany faharoa mofinaina zany dia ny tenin'Andriamanitra manao hoe izaho no nanao ny tany sy nahary ny olona eo amboniny ny tanako ihany no namelatra ny lanitra izaho no nanaitra azy amin'ny fahamarinana dia andininy tapany fahatelo amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo izy no hanao ny tanànako ary ny oloko voababo de alefany nefa tsy ambola na mikarena ina dika tapany faharoa amin'ny mofo rainy iny afaka malalo Andriamanitra zany tsy niteny fotsiny hoe ny zanangy sy ny asan'ny tanany de ho adidiny ihany mazava fa izao koa nasongadiny mihitsy tao am'ireo tamin'ny zanak'Israely fa manana an'izany fahefany zany izy raha ohatra ka misy miteny aminao manao hoe andao hiaraka isakafo amiko amina restaurant anankiray fa za miantoka dia matoky ianao satria fantatrao le olona na raha ohatra ka misy mitoranao anao hoe andao fa miaraka mandeha taxi tsika na miaraka mandeha fiaramanidiny tsika na miaraka mandeha autobus tsika de za miantoka dia matoky ianao satria fantatrao izy fa matoky lavitra noho zany ianao rehefa hitanao eny aminy lay vola entiny mandoa azy rehefa hitanao eny aminy ilay hoentiny karakaranao de vao maika anao matoky lavitra de tahak'izay no mitrangy eto ny tompony teny manao hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako adidiko ihany fa izao mbola notsitriny lavitra mihoatra olo za manao hoe za nge mahana fahefany
za angeny nahary ny olona za angeny namboatra ny tany za angeny mandahatra ny zavatra rehetra de nasehony tompo zany zay fahefany zay heriny zay fahafenony zay nasehony tsy vitany hoe ny teny fotsiny izy hoe iantoka atsika mahavita miantoka sy mikarakara mahafantatra ny ataony amintsika mahafantatra ny lalina zay hitondrany atsika fa tsy atoro ny am'izay mety ho mahasambatra atsika itsika ny besiasy fa andriamanitra mahafantatra ny ataony amintsika fa mihoatra lavitra aloha zany de nasehony tamin'ny zanak'Israely hoe za angeny nahary ny tany inona moa zay fomba hitondrako ny fiainanao mamboatra ny tany azy haiko nandahatra n'zao rehetra zao azy haiko ka zay fiainanao ve ny tsy haiko iny andaminazy fa inona mampipresento anao inona mampianometsiny anao inona mampakivy anao fa ny zavatra rehetra iaiko e zay dikany hoe nahary ny olona teo amboniny namboatra ny olona rehetra teo ambonin'ny tany raha hain'Andriamanitra ka zay hitondra amin'ny fiainan'olona anankiray ve tsy ho hain'Andriamanitra ny tanan'Andriamanitra namelatra ny lanitra nandahatra ny zavatra rehetra eo amin'io lanitra io ka de zay andahatra ny fiainanao asambaranao ve tsy ho hain'Andriamanitra de avako malala tiany tompo takatritsika zany fa io Andriamanitra io de Andriamanitra tokana sady marina tsy misy Andriamanitra tany alohany oatra azy ary tsy isy Andriamanitra tany aorinany fa tokana izy ary zany Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra zany no inonao zany Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra zany no inonao ao anatin'ny boky anankiray nosoratany driavako lay mpanintsy fivavahana antsoina hoe Calvin lay boky nosoratana tamin'ny taona 1930 l'institution chrétienne dia nanazava izy fa misy karazana finoana hita anankiroa ampino dia ny voalohany izy de ilainy teneniny satria moa tamin'ny teny latina noratany boky io tamin'ny voalohany de lay hoe fides qua creditur sy lay hoe fides quae creditur ny ataony hoe fides qua creditur dia ilay finoany mpino izay mino fa Andriamanitra dia velona mino fa Andriamanitra de miaraka aminy Andriamanitra dia eo akaikiny ary manana fifandraisana amin'io Andriamanitra io izy zay le nataony hoe fides qua creditur fa misy ozy kristianina na mieritreritra fotsiny indray lay fides quae creditur zany hoe ilay mino fa Andriamanitra de mpahary Andriamanitra de nanao ny zavatra rehetra ilay io Andriamanitra io no nampisy ty tany ty sy zay rehetra eo aminy zany hoe mino ny fisian'Andriamanitra fotsiny ihany izy tsy hoe maivana akory zay mazava ho azy ny finoana kristianina de tsy maintsy ho sady fides qua no fides quae tsy maintsy miaraka reo tsy zany hoe tsy hoe fides qua fotsiny fa fides quae zany hoe tokotokony mino anao sady mahatoky fa lay Andriamanitra mpahazo tontolo zao no Andriamanitra tianao sy miaraka aminao ary mialapelona aminao fa izao koa nefany misy ny mijanona fotsiny am'lay hoe fides quae creditur zany hoe lay asa io nge mato aiza move mato misy ny tany de nisy nanamboatra izy mato nisy ny rahona mato nisy ny zavaboary de nisy nanamboatra izy de za mino fa nisy Andriamanitra nanamboatra azy de zay ihany rehefa koa malala ity andinitsotra masiny ity zany zay eto ampelantanantsika ity de teana mafy fa ilay fides quae creditur zany hoe lay Andriamanitra nahary zao rehetra zao lay Andriamanitra zay nampisy zao rehetra zao mitondro zao rehetra zao dia izao zay finoanao zay de io Andriamanitra inonao zay nanao zao rehetra zao everina fa tsy misy olo-kendry mpanao salamo miteny hoe ny adala ihany angeny miteny hoe tsy misy Andriamanitra fa ny olo-kendry rehetra izay nobeazina atao anatin'ny fivavahana ary nobeazina atao anatin'ny fahazavan-tsaina de mahafantatra fa nisy nahazo zao rehetra zao fa izao inona ny toeran'io Andriamanitra nahazo zao rehetra zao io ho Isaiah-paminany eo amin'ny fiainanao misy heviny amin'io Andriamanitra mpahazo zao rehetra zao io ny fiainanao izay le fides quae ka tiany tompo anana fahatokina azy ianao hoe io Andriamanitra io mahay zavatra rehetra kanefa Andriamanitra mitsinjo anao manaiky hitantana anao ary tsy hanome tsiny azy ianao na inona hitondrany anao fa fantany zay mahasoa anao fantany zay mety aminao ary io no mamarina lay tonikira mamitsika noforon'ny rado manao hoe tsy ametra-panontaniana Andriamanitra ny antony atsika ny antony hafanana tsy ametra-panontaniana akory fa de fantatro fa fantatrao ny hitondrana
afaka malala zava-dehibe lay antony anana antsika fa atokisana an'andriamanitra fotsiny zao tsy voatery ahalala ny antony zavatra rehetra kory ianao fa raha ampahafantarana anao daholo ny antony zavatra rehetra de sady tsy ho takatry ny sainao zany ho irado no zao koa vo mainka mety makarary ianao ary na ho azavaina amin'ny atsipiriany aminao koa azy zany tsy ho azonao mihitsy ny antony zavatra rehetra fa izao ny tiany say aho azonao de zao ny zanak'andriamanitra sy ny asan'ny tanan'andriamanitra de adidiny mahere zary fa lay jesosy kristy maty zay teo amin'ny azo fijaliana lay tompontsika zay maty teo amin'ny azo fijaliana dia eo akaikinao ary mbola manamarina zany teny zany hoe ny asan'ny tanany sy ny zanany adidiny any ivavaka sika tompo am'sotranao zahay fa omenao toky am'izao fisasahany taony zao sady fa raha ny zanakao sy ny asan'ny tananao de adidinao tsy andrasanao an'izao tontolo zao tsy andrasanao ny hafa ny fikarakarana ny zanakao tsy andrasanao ny fiarahamonina koa aza fa ianao no mikarakara sy mamelona ny zanakao sy ny asan'ny tananao tompo aza vela ny metsiny ary zahay aza vela andaza mety ho sitraponao koa aza fa taomy atoky sy ino fa ny andriamanitra mahiny zavatra rehetra ary mitondra anay am'izay fantatra fa mahasambatra anay aza velanao ny metsiny kosainy ray aman-dreninay na ireo zay mbola hitany masonay na ny tantaram-pianakavianay na ny tantaram-piankohonanay ny fahendrena n'olovana tamin'ireo ray aman-dreny de ampianazo ray tompo hiazo anazy reny tahaky ny azona n'ireo mpanomponao maro samihafa izany tantaram-pianakaviany zany ka tsy nitenenandratsy ny loharano ny poirany ankehitriny tompo anatin'izao fety-pireneny zao zahay de mahatsiary fa manana tantara ny firenenay misy ireo ray aman-dreninay ny lofo na moy aina ny karoka ny tady ny fahaleovatena de ampianazo ray tompo eo mba ho mendrika zany fahaleovateny zany ampianazo eo mba ho mendrika ny fikelezanay nan'ireo zokinay ireo ray aman-dreninay ireo zay nitaizanay mba ho tia tanindrazana ho tia namana indrindra tianao Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra de mivavaka izay tompo amin'ity volana jona ity zay atsiarovanay manokana ny tanindrazana sy ny mandidina ny fiaina-tanindrazana ny fitiava-tanindrazana jereo ny firenenay izay malagasy no omenao ity nosy mahalalana ity de ampianaro zay fankaty ampianaro hiezaka ampianaro hiasa tao mitompo ay anome voninahitra anao esory ny fisamatsamana esory ny tsy vidifikevitra esory ny fifampialonana ny fifampiantanina fa omeo toetsainay ray zay oentinay miady amin'ny fahantrana oentinay mitory ny filazantsaranao oentinay manompo anao oentinay mifanompo zay samy mpiray tanindrazana anjaka mitokatramotsoray avy Jesosy ny fiadananao ary amarino amin'ny Madagasikara ny teninao hoe ny zanakao sy ny asan'ny tananao de adidinao ihany misaotra Jesosy amen